JB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ny ena 5 cm hatramin'ny androany fikaran-drano ho an'ny lakan-drano C3 hoy ny apipa. Anton'izany fampiasana station de pompage etsy Ambodimita izay mampienina ny fikaran-drano eto an-drenivohitra. Feno telo taona katroka androany ny fianianan'ny filohan-draduel tetsy Mahamasina. Maro ny esaka efa natomboka toy ny fananganana foto-drafitrasa maro fa maro ihany koa ny tsy mbola tanteraka raha ny fanazavana. Folo ny maty 304 sy ray alina ireo trabona, 170 ny trano tibo-drano araka ny tatitry ny BNGRC tamin'ny 9 ora maraina teo. Efa nahitana fianana ny rano eny amin'ireny toerana iriva 5 tsy mbola afaka miverina any an-trano ireo mponina. Tsy zarizary alavitra ny fenitra iraisam-pirenena ny fiarovana ny arsiva-pirenena etsy Tsaralalàna hoy ny mpahay sy ny mpandinika ny tantara. Toerana saripady amin'ny tahiry ny arena sy ny tantaran'ny Madagasikara izany. Maresaka iraisam-pirenena hantona amin'ny fomba fijerina momba ny Eropa ny filoha Frantsay tamin'ity androany ity. Teboka maro navoatra ny ao anatin'izany ka isan'izany ny karama ambany indrindra, ny fiovaovan'ny toetrany andro sy ny maro hafa. Ny andindirina vetrany. Manantso ny araba tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia ny ena 5 cm hatramin'ny androany fiakaran-drano ho an'ny lakan-drano C3 hoy ny apipa. Anton'izany ny fampiasana station de pompage etsy Ambodimita izay mampiena ny fiakaran-drano eto an-drenivohitra. Isan'ireo antony lehibe mahatonga ny fiakaran-drano ny fisian'ny fako anatin'ireo lakan-drano raha nambaran'ny tompona ndraikitra Abraham Randriamanana. Tsy nitsahatra ny odina nanomboka ny 7 ny volana janoary lasa teo hatramin'ny androany ny station de pompage eto Ambodimita. Foto-drafitrasa izay eo ambany fitantanan'ny eo anivon'ny apipa. Matritra 2.4 metatra toratelo isan'ora ny rano trohan'ireo pompy eo anivon'ity station de pompage ity. Rano izay amin'ny lakan-drano C3 sy andrian-tany mivarina ny anatin'ny renirano. Ena ny fiankaran'ny rano eto an-drenivohitra hatramin'ny androany vokatry ny fampiasana ny station de pompage eto Ambodimita raha ny fanazavana. Dia rano par rapport ny maly sy ny androany nisy ihany ny fidinan'ny lakan-drano nandretanina ny C3 izay mamakivaky Alemak'Antananarivo amin'ny alalan'ny fampiasana ny station de pompage eto Ambodimita moa izany misy izay fidinan'izay ary ezahana hitohy amin'ny fiasana andro aman'alina sy fampiasana pompy maherana indray mihoatra indray. Nisy tao amin'ny lakan-drano C3 moa no tena hita indrindra nisy fidinana teo amin'ny 5 cm rano ny maly sy ny androany izay fidinan'ny rano izay amin'ny alalan'ny fampiasana ny station. Fiatrehana ny andro avy sy ny orana manaraka na ny cyclone dia vonona trano satria tsika manana ny pompy anankitelo izay tsisy problème fa mandeha tsara daholo dia ezahana ampiasana ny station izany izay. Miasa 420 ora amin'ny 420 ora ankehitriny ny station de pompage eto Ambodimita raha nambaran'ny tompona andraikitra. Nidina nijeriny fiodin'ireo fitaovana fitrohana ireo rano teny an-toerana androany ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny fananantany. Tsikatra nandritra izany ny fisian'ireo fako avy amin'ireo lakan-drano izay manimba ireo fitaovana. Hitantsika teo fa ny tena olana eto aloha izany dia ny fako voalohany indrindra satria tsy maintsy misy mpiasa miasa tsy tapaka ihany koa manala an'ireo fako na etsy amin'ity bassin d'aspiration ito na ny atao amin'ny pompe na ny ary aloha ary amin'ny pelle de vanne ary satria raha sanatrika tafiditra fako lehibe atao anatin'ny pompe dia maty ireo pompe ireo dia izay tsy maintsy misy ezaka be ny fanalana an'ireo atsaka ny sendavany. Eo andanin'izay efa misy moa ny fandaminana miaraka amin'ny jirama fa raha vao tapaka ny jiro dia efa tsy afaka mihodina intsony reto pompe reto ary sorana ny mpiara-miasa amin'ny jirama manao ny ezaka rehetrarehetra mba tsy hatapaka azy. Araka izany, mampatsiahy ny fanentanana ireo mponina eto an-drenivohitra ny tompona andraikitra amin'ny tokony tsy hanariana ireo fako anatin'ny lakan-drano. Ho fisoroana ny fahatsetseman'izy ireo izay miteraka ny fiakaran'ny rano.
fa mandalo dingana maro vao tonga amin'ny fanomezana ny fahafahana manototra tany araky ny lalàna ary amin'ny alalan'ny fahazahon-dalana izay avoakan'ny commune no afana manatanteraka izany. Rafitra maro no efa napetraka entina namafisana ny fanarahana amin'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana amin'ny faritra azo totofana na tsy eto Madagasikara. Miantarandriana Fanotofana tany tsy ara-dalàna, ny famaroany fanorenana tsy ara-dalàna sy ny maro hafa. Isan'ny antony lehibe miteraka ny fiakaran-drano rehefa fotoanan'ny rotsakorana, indrindra eto Antananarivo renivohitra ireo. Raha ny zava-misy, maro ny rafitra sy ny lalàna miatra no entina nandrindrana sy namehezana ny lafin'ny fanotofan-tany izay eto amintsika. Ny ao anivon'ny komina ohatra no mamoaka ny fahazon-dalana anotra tany, raha ny lalàna tahaka ny ao amin'ny lalàna momba ny tanan-dehibe sy ny toeram-ponenana, loi 2015-052. Ankoatra izay, voasoratra fa ny ben'ny tanàna ao amin'ny komina voakasiky ny fanorenana ihany koa no mamoaka ny fahazon-dalana anorina na mamoaka ny permis de construire. Raha ny lafin'ny fanotorana tany ny resahantsika dia misy ilay hoe commission technique ana Rambouillet. Io commission technique à Rambouillet io dia misy ministera maromaro mikambana ao anatiny. Ao ny tontolo iainana, ao koa ny fambolena, ao ny ministeran'ny rano, dia ny ministeran'ny fanajariana ny tany. Ireo zany raha ho an'ny fangatahana permis de Rambouillet dia midina manao constatation de visu sur terrain mihitsy, mijery aloha hoe azo totorana va ilay tany sa tsy azo anaovana Rambouillet. Mijery izy ny prescription d'urbanisme voalazan'ny plan d'urbanisme. Rehefa azo atao izay dia manome indray izy ny mombamomba n'ilay Rambouillet tokony ho atao eo. Ohatra ny ahoana ny zavatra azon'ilay olona atao, inona ny tokony atao ny indrindrindrindra eo amin'ny resaka assainissement zany, dia izay no arakitra ao anatin'ny PV. Dia mandeha makany amin'ny commune zany miaraka amin'ny avian'ilay commission. Torak'izay koa ny na permis de construire zany resaka na permis de Rambouillet dia ny ben'ny tanàna no tompon-teny farany. Ny andraikitry ny ministera zany dia mijanona eo amin'ny fanaovana instruction technique sy ny fanomezana ny aviany. Ny ben'ny tanàna zany no mahita avy eo na manome ny avis favorable ary ny commission technique ana Rambouillet ka mahatsapa ny ben'ny tanàna fa tsy tokony ho totofana ilay toerana, dia afaka manao izy opposition ary tsy mamoaka izay permis de Rambouillet izay. Torak'izay koa ny permis de construire na manome ny avis favorable ary zany ny services régionaux ny aménagement territoire, dia ny ben'ny tanàna zany afaka mandaa ary manome ny heviny hoe izao ny antony tsy hanomezako an'ilay permis. Dravitra sy paikady maro no napetraka no entina namafisana ny fandrindrana ny fanajana ny lalàna amin'ny fahafahana manotra tany na tsy io. Isan'ny napetraky ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany ohatra tamin'ny alalan'ny Observatoire de l'aménagement du territoire et du foncier, ny tetikasa Madak. Tetikasa izay nahafana na nafaingana ny dingana fangatana ny permis de construire, fa ihany koa nahafahany rehetra maka ny antotam-baovao ilaina mikasika ny toerana azo totofana na tsy sy ny fepetra tokony arahany izay manao ny fangatahana. Izany hoe rehefa mikasa hanorina ny olona iray zany dia tokony izy aloha mamantatra hoe inona ny zavatra azo atao sy ny tsy azo atao eo amin'ny taniny. Izay dia gratuit ny fijerevany an'izay ao anaty site web, ampijiriny ao anatin'ilay géoportail fotsiny ny coordonnées la porte ny taniny, dia avoakan'ilay géoportail zany ny prescription d'urbanisme. Io zany ny olona mahafantatra hoe azo hanorenana ve ny taniny sa tsy azo hanorenana. Raha azo hanorenana ny taniny, inona ny zavatra azo atao eo. Tsy hoe rehefa azo hanorenana akory ny tany dia afaka manao izay tiany atao eo ilay olona, fa misy prescription maromaro zany tokony ho arahana ary tokony ho atsaina. Ny tsy fanarahana izany sy ny tsy fanajana izany dia miteraka ny olana izay iainantsika eto amin'ny tanan-dehibe rehetra Madagasikara amin'izao. Misy zany ireo manao Rambouillet illicite dia manatsetsana ireo lalan-drano rehetrarehetra, misy ireo manorina tsy ara-dalàna dia manatsetsana sy miteraka zany fiovan'ny lalan-drano izay tokony misy eo amina toerana iray.
Napetraky ny ministera tompon'andraikitra ny tetikasa tahaka izao, entina namafisana ny fangararana ary ahafany rehetra na ny manao fangatahana na ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny tahaka ny eny anivon'ny fokotany, komina na ny olon-tsotra hijery ny mikasika ny tany voakasika. Efa nisy ihany koa ny fampiofanana sy ny fampitaovana nomena ny komina maro tamin'ny fampiasana azy. Na eo azy ireo rehetra ireo, misy ny lesoka mety niteraka ny tsy fahatomombanana ka nitarika ny fiakaran'ny rano miompampana rehefa fotoana ny rotsakorana. Ankoatra ny lafiny fantofatany, olana ny fahatsiseman'ny lakan-drano, olana amin'ny fanadiovana manontolo azy ny tsy fampiny olona sy ny fitaovana eny amin'ny komina sy ny apipa, misahana ny fanadiovana ireny lakan-drano ireny. Efa nisy ny fangatana ny anampian'izany saingy tsy mbola nisy ny valiny avy amin'ny fitondram-panjakana raha ny fanadihadiana. Nahitana taratra tsy fampiny ohatra ny fanampiny miaramila ny fanadiovana ny lakan-drano, na teo aza ny fiaramientan'ny komina sy ny apipa amin'ny fanaovana ny fanadiovana. Tokony atao laharam-pahamehana araka izany ny fampitaovana azy ireo, ahafahana mamey ny fiakaran-drano rehefa vanim-potoana ny rotsakorana ary alana amin'ny mety ho fiverenan'ny olana tahaka ny fiakaran-drano teto Antananarivo tato anatin'ny andro vitsy. Araka ny fanadihadiana teo dia afaka misitraka ny tetikasa mataka avokoa ny rehetra ao anatin'ny tranokala no isan'ny afantarany rehetra ny toerana azo anorenana na totofana na tsia. Nahoara ao rahantsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka dia ny fomba fampiasa izany. Tahaka izao no ahafahana mijery ireo toerana azo anorenana sy totofana na tsia ao anatin'ny tranokala hitanany mataka. Miditra ao amin'ny tranokala www.oatf-madagascar.mg izay mikasa hijery ny fanazavana momba izany. Avy eo klikena ny hoe mataka. Rehefa tafiditra kosa dia misy ny sokajy afaka hisafidianana. Raha toka hijery ny prescription d'urbanisme ny olona iray dia manindry ilay soratra hoe cartographie. Hita rehefa tafiditra ao ny sary Madagasikara ary miankina amin'ny toerana hojerena kosa no alehibeazina. Izany hoe raha ny eto Antananarivo ohatra dia afaka alehibeazina ny sary ahitana azy. Potra amin'ny alalan'izay ny plan d'urbanisme directeur. Hita amin'ny sary ny karazana loko mipoitra sy ny fanazavana miaraka aminy. Ny miloko maitso ohatra dia faritra tsy azo anorenana, izany hoe tsy azo totofana tany ihany koa. Ny miloko mena kosa indray dia toerana azo anorenana fa saingy voazava ao anatin'io ny fepetra tokony hajaina amin'izay fanorenana izay. Raha toka hijery ilay prescription d'urbanisme araka izany ny olona iray anatin'io dia alaina ny coordonnées X sy Y hitan'ilay toerana izay misoratra amin'ny plan ananany avy amin'ny sampandrarany fandrefesantany ary avy eo ampidirina eo amin'ilay banga misoratra X sy Y eo ambony. Aorian'izay dia tsindriny ny hoe recherche. Mipoitra aorian'izay ny mombamomba n'ilay toerana na ilay prescription d'urbanisme an'ilay toerana izay tadiavina sy voakasika. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia feno telo taona katroka androany ny fianianan'ny filoha Andry Rajoelina tetsy Mahamasina. Maro ny ezaka efa natomboka toy ny fananganana foto-drafitra sa maro fa maro ihany koa any tsy mbola tanteraka raha ny fanazavana azy on filoha. 17 Janoary 17 sy 2000 17 Janoary 2020 sy 2000 feno telo taona katroka androany ny fianianan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina teny amin'ny kianjabeny Mahamasina ka nitondrany ny firenentsika. Raha ny kabary fandaranasany tamin'izany fotoana izany no atao jeritodika, efa maro ny natomboka sy notanterahana amin'ireo programanasa maro samihafa ary mbola mitohy izany amin'izao fotoana izao. Ary misy ihany koa ireo fampanantenana tsy mbola hita soritra ny fanatanterahana azy. Tsy hevina kely ny lahatenin'ny filoha nandritra izany farany safidy azo filoham-pirenena ny vahoaka malagasy. Tsy ny safidy filoha mpitarika ihany, fa ny safidy vina fampandrosoana, fandaranasa, tetikasa, ny safidy drafitra matipaika, hitondra fiovana haingana izay iraisana sy ampotambatra ny malagasy tsy vakivolo. Ny heritaona voalohany ohatra natao avy hatrany izay maika hanatanterahana ny fampandrosoana ho fampitoviana ny faritra rehetra. Antony nametrahana ireo gouvernoura ny faritra mba tsy sia ny faritra ho adino ka ireo gouvernoura ireo no iandraikitra mivantana ireo tetikasa fampandrosoana rehetra isaky ny faritra misy azy avy. Maro ny vahoaka no menomenona amin'izao fotoana izao amin'ny fomba fiasan'ny gouvernoura mparitra isasantsasany ka andrasana amin'ny filoha ny hisian'ny tombana ho azy ireny ka tsy hitanila tokoa ny fampandrosoana iny fotony. Ny taona faharoa
Ny sedra olana goavana ny firenena nanomboka ny volana martsa taona 2020. Ny fahatongavan'ny valanaretana covid-19 sy ny fidiran'izany teto Madagasikara no voalaza fa tsy nahatotosana antsaka sy andavany ny asa famparisoana. Ankoatra ny valanaretana, nampitarena ny mponina ihany koa ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny tsy fampihany asa, ny tsy fandriam-pahalemana, ny haintany vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro. Na izany, fotodrafitrasa maro ihany koa no efa napetraka eny anivon'ny faritra, ny distrika, ny komuna ary ny fokontany maro manerana ny nosy. Niroso amin'ny taona fahatelo nitondran'ny firenena ny filoha ankehitriny. Miroso amin'ny taona fahatelo fitondran'ny firenena ny filoha ankehitriny. Maro ny asa lehibe miandry amin'ity taona 2020 ity, araka ny voarakitra ao anatin'ny PEM na ny plan émergence de Madagascar. Miandrandra ezaka lehibe avy amin'ny mpitondra ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao, manoloana ny tsy fahafehezana ny fisonotry ny vidim-piainana izay mampikaikaika ny vahoaka malagasy. Mila jeren'ny fanjakana akaiky ny laharam-pahamehana araka ny tokony ho izy. Raha ny hita eny amin'ny fanehoan-kevitry ny fiarahamonina, tsy mifanaraka amin'ny mahamaika ny vahoaka malagasy ny laharam-pahamehana ny fanjakana amin'ny lafinjavatra maromaro, ka ilaina ny fijerena akaiky ny makasika izany. Isan'ny olana mampikaikaika ny vahoaka amin'izao fotoana izao ihany koa ny fahatam-panjiro, izay saika hita manerana ny nosy, ka ireo lafinjavatra ireo no isan'ny andrasan'ny vahoaka malagasy ny hamahana azy. Ho an'ireo mpanaraka akaiky ny fiainam-pirenena, ekena fa maro ny ezaka efa natao sy natomboka, fa betsaka loatra ny fampananterana ataon'ny filoha Andry Rajoelina amin'ny vahoaka malagasy, ka mahatonga ny vahoaka ho kivy indraindray. Tokony hanao jeritodika lehibe ny filoha sy ny mpiara-miasa aminy ankehitriny. Resaka le hoe ao anatin'ny 18 mois tokony ataony io aloha zany a zavatra tsy maintsy jerevany voalohany indrindra dia ny mitazona ny inflation. Ny facteur voalohany a dia davin'ny malagasy hoe ahoana ny fahefa-vidiny sy ny ao amboleny. Faharohan'izany a dia manasa ny filohan'ny repoblika mba ho averany jerevana kely ny fampanantenana be dia be, ary eo ka kosa amin'izay mba hanaraka ny atao hoe PGE, fa misy programme politique générale de l'État mipetraka any. Efa tsy fidiny atsika zany, efa tsy valide ny UEM, tsy azo atao ninina intsony, fa mba farafaratsany zany mba misy cohérence le fitondrana fanjakana, fa tsy taikaitra fotsiny dia ay anao an'ity kely indray dia anao an'izao kely indray, nefa ny zavatra tsisy tanteraka daholo avy eo. Fa ankoatra ireo voalaza etsy ambony ireo, andrasana ihany koa ny fanorenana ny tanàna Vaovao tana Masoandro eny Imerintsiatosika. Ny fampitombona ny velaran-tany volena vary ao anatin'ny 5 taona, indrindra ny hamerenana maitso any Madagasikara, ny fametrahana le tetikasa teleférika izay nahabe resaka tatoato izay. Fampanantenana avokoa izany, ka andrasana ny fanatanterahana azy. Ny olany ara-tsosialy aloha no mahamaika ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Na eo aza izany rehetra izany, tokony hifampihaino sy tsy hifampiantsy ady ihany koa ny mpanohana ny fitondrana sy ny mpanohatra. Zava-dehibe eo amin'ny fiainam-bahoaka ny hisian'ny filaminana ao anatin'izao krizy lalaovan'ny vahoaka malagasy izao. Raha atao miteny an'farantsay dia acquis démocratique efa tokony mba ho tehirizitsika izany zavatra izany. Zay zany isan'ny zava-dehibe. Faharoa manarakaraka izany dia ny hoe ny fametrahana ny politika amin'ny toerany tsara ho fanompoana sy fanasoavana ny vahoaka ho fampandrosoana anazy. Ka raha ao anatin'izay no misy hevitra tsy hoe mitovy dia mba hay ifanantona, ifampiresaka, ifampiaino, afaka miteny ny mpanohatra maneho ny heviny izy, ampilaminana, afaka miaino tsara koa ny eo amin'ny fitondrana. Fa ankoatra ireo rehetra ireo, maro ny asa lehibe miandry amin'ity taona ity. Ity taona ity no azo ambara fa kion-dalana farany ho an'ny fitondram-panjakana ankehitriny, hanenjehana ireo asa sy ny fampanantenana maro samihafa. Ny vahoaka ny tompon'ny fahefana, ka anjaran'ny vahoaka no mampindrana ny fahefana ho an'ny mpitondra, hitondra ny fampandrosoana eo aminy. Fanontaniana petraka ny olom-pirenena hatrany hoe raha ho tapotra ny fotoam-piasana ity fitondrana ity, inona ny fampanantenana efa vita, inona kosa ireo tsy vita? Ny vahoaka malagasy tsirairay avy no amaly izany. Miasa mafy ny fanjakana ankehitriny noho ireo fotodrafitrasa efa vita sy andalam-panamboarana hoy ny filoha nasionaly amin'ny tokony havana tamin'ity androany ity. Tsy mivaky akory ny armada izay nanohana ny filoha ho iatrany izy, fa mbola vonina anohana azy amin'ny taona 2020 sy 2020. Henri Florian.
azo tsapahitanana amin'ny zava-misy sy ny fotodrafitrasa efa vita sy ireo andalam-panamboarana amin'izao fotoana izao fa miroso hatrany amin'ny fanatanterana ny velirano ny fanaovany tamin'ny vahoaka malagasy ny fitondram-panjakana ankehitriny tariny ny filoha Andrajoelina raha ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionaly ny antoko ny havana Dr Jean-Louis Robinson Androany amin'izao telotaona nitondra ny filoha izao tsy azo dina mikipy ny ezaka efa nirosoana tao anatin'izay telotaona izay raha ny nambarany amin'izao fotoana izao tonga zany tsika amin'izao ilay manao jery todika na vita zavatra be deabe ny fanjakana noentinao roa taona zao tonga eto tanindrazana mahita ny fiovana maro de maro ny lalana RN 44 zany de hitako tena faly satria mandeha tsara ny asa mbola izy fanampiny ireo velirano nataon'ireo reo tena be folo reo ngamba feverako indroa na intelo amin'izany zavatra zany no mbola vita de hitanareo zany fiovan'ny Madagasikara amin'izany eraka Madagasikara ke miaraka mihetsika ny fampivoarana sy ny fivoarana fa eo amin'ny lafiny sosial zany no zay lazaiko tamin'io zay hoe miady mafy filohantsika azahoana ny fahaleovan-tena ara-tsakafo eto Madagasikara alohan'ny fifidianana amin'ny 7 ankoatra io no mafisy ny filoha nasionaly ny antoko ny havana hatrany izay masovon'ny Madagasikara any Chine fa efa misy ny fampiresahana ary efa mipetrapetraka ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanatanterana ny fahavitantena ara-tsakafo ho an'ny Madagasikara iaraha miasa amin'izay zareo sinoa ary hanomboka tsy ho ela izany ka hampitombo ny vokabary eto amintsika mivoana araka ny tokony ho izy ihany koa ny fomba fanaovana politika eto amintsika raha ny nambarany ka tokony samy handinika ny tsirairay ny fanaovan'ny politika malagasy samy manana ny pitsihana anjarako moa ny hoe iza koa no hiteny an'izay mpanao politika na eo amin'ny fanoherana azy tokony mba handinika tsara fiovan'ny toe-tsaina iarahana hanao anatsara an'ity Madagasikara ty fa tsy fanenjehana hoe botolo ny lazainao teo iny moa anazy ny aza nanao botolo eo izy fa raha botolo tsisy vokatra de mampalahelo ihany sy mampime fikorotanana aloha eto Madagasikara de tsy ilaina feverako azy raha izy mitondra eo na izy mitondra eo misy ny fifidianana malalaka ary fifidianana koa tsy atao fanaratsiana fifidianana atao itenenana ny marina ary marina voaporofo fa raha le marina fotsiny lazaina ohatrany tsy fitiavana reny de tsy mety loatra farany no mafisiny ihany koa fa tsy mivaky ny armada na ny Alliance Républicaine de Madagascar izay ivondrona ny antoko politika maromaro nanohana ny fitondram-panjakana ary vonina hanohana hatrany ny filoha Andrajoelina any amin'ny fifidianana ho an'ny taona 2024 iverenantsika ny vokadratra sy ny andro ratsy kosa indray dia afolo no maty 304 sy ray alina ireo trabona araiky 1704 ny trano dibidrano araka ny tatitry ny BNGRC ny maraina teo efa nahitana fianana ny rano eny amin'ireo toerana iva 5 tsimbola afaka miverina any an-tranony ireo mponina ny alarana efso tamin'ny valora maraina folo ny olona maty 302 sy ray alina ireo trabona 120 sy 402 ireo trano dibidrano roa no rava araka ny tatitra navoaka ny BNGRC teto Antananarivo tamin'ireo trabona 770 ireo olona nisafidy ny andehany amin'ireo toerana fandraisana ireo trabona izay napetraka isaky ny boriboritany fa 2, fa 3, fa 4 ary fa 5 eo ihany koa ireo gymnase miisa 3 toy ny eny Akorondrano, Mahamasina sy Abesarety. Ny maraina teo, trano iray teny Akady Fotsy, Manjialaza no fanirotana vokatry ny rotsakorana hoy ireo niarambona. Efa maly izy ireo noho ny antso ny mpamonjy vona saingy tsy tonga ary nirodana ihany ny trano. Tsy misy ny ainana fohy nandritra izany fianjairana izany raha ny tatitra. Teo amin'ny tamin'ny enina teo moa zany dia niotraka ny le tany le tato amin'ny sisiny tato le vodi-trano dia izay mianaka moa zany mivoaka ny jery. Izay mianaka mivoaka ny jery iny mipoaka ny tato amin'ny sisiny tato dia mipoaka ny tary amin'ny tao anatiny. Dia izay nijery ny tany anatiny no nikorotsaka ny anjera le izy dia nanavitra mivoaka aloha zany nitsoaka dia ny vehivavy moa zany mbola taraiky tao anatin'ny trano daholo dia nijanona le firodana le trano dia rehefa nijanona le firodana le trano dia niasahana navoaka zany le vehivavy dia mba natafavoaka aloha zany zareo.
dia zay ny fandehany teo dia ny alina moa zany tamin'ny alina teo amin'ny tamin'ny sivy no nirodana le izy dia ny anjera tatao amin'ny foana ny andro pompe zany maly tontolo ny andro pompe teo ihany ny fokotany teo ny polisy sy mifokon'olona fa le pompe zany hoe lazainy zareo fa hoe misy maty ary mandrakary any le misy maty any mandrakary zany no vonjena fa nitatihana nefa taty koa danger imminent mihitsy koa le izy mianjera makaty an-tranon'olona tena an-tranon'olona zay zany le maro amin'ireo trabona no nisafidy ny hiditra eny amin'ireo toerana afandraisana ireo trabona eny amin'ny boriboritany sy ny gymnase 647 zany ny olona eto amin'izao traboina tafiditra ny rano ny tranony dia miala ry zareo zany lasa traboina eto zay zao vao avy tany anaty rano tany nanao kirazy misikotra tatatra dia efa manomboka midina zany tamin'ny fotoana ialana tany zany efa miditra eo amin'ny 20 centimètre teo rano zany efa midina tsikelikely raha ohatra zany tsy sorana zany mandrapahariva ny andro da azo eritreretina zany afaka bisa fa modiny olo miandro ka misy miandro satria hitanao ny malagasy misy manarahatra rehefa misy situation sarotra zao dia misy manarahatra mangalatra dia ny zaza mavehivavy aty dia lehilahy zany ao ihany ndrana ohatrany Janvier mitozaka be ny rano aminay amin'ilay rano avy andrenirano ny loharano mango fotsiny ny rano andrenirano mitosaka be ao aminay daholo ny tokantrano misy ao aminay aloha trano isa trano 5 zay ny nakety fa le olona miray eto zay samy manao ny tokantranony avy ny trano ny lehilahy ny trano fa le ainareo ihany koa le tsy fanjifaka le mana amin'le tanàna voalozana dia tsy maintsy mijanona ny trano ny lehilahy any aloha tsisy fikahitadiavana mihitsy amin'izao ka le ankizy koa atahorana amin'le rano miakatra ny aretina koa tsy andaniny amin'le rano ao an-trano zay mihitsy no nankanesana eto aty satria le rano maimbo be dia le zaza mampalahelo amin'le rano ao an-trano toy izao fo niteny amin'ny gymnase akoron-drano so tamin'ny iray ora atoandro ora nandalovanay teny an-toerana mahery ny arivo ireo olona noraisina an-tanana rano fanazavana tsy voaja ny fepetra ara-pahasalamana aorian'izao ahina ny mety hiakara ny tahan'ny olona voamarina fa mitondra ny valanaretina covid-19 raha toa ka tsy mandray fepetra entitra ny fanjakana andrasana hatrany ny fiovan'ny toedrara sy ny fiovan'ny taremarika ny commune Ambohitrimanjaka alina voavintsy ara-potoana ny vavana barage fisintoman-drandro avy amin'ny sisony araky ny fanazavany be ny tanàna ao an-toerana tamin'ity androany ity trabona avokoa ny roa patelony avokotany Yves Richard taorian'ny fanairana miloko mena avy amin'ny apipa mahakasika ny fiakaran'ny rindrano ny sisony indrindra ho an'ny commune manodidina azy saika ny trangana tondra-drano goavana teny Ambohitrimanjaka alina no ny fampitehany taboaka na ny vavana baraza manondraka ny tanimbary ao amin'ny pirika raikitra ny vonjy raha ny vaky ka tany amin'ny 12 ora alina tany hoany no vita ny fokon'olona sy ny commune ny asa vonjomaika na navotana izany tamin'ny 9 ora alina teo maleriva no nahazo fanairana avy any ampiandro vodirano tompona ndraiky ny tanàna Ambohitrimanjaka hoe miakatra be ny rano misy miboka ny taboaka ery aprika taboaka zany le prise barazy fampidirana rano dia ny avany zany misy ny alina anay ny tompona ndraiky ny rano avy any aprika hoe zao avy ny tokony ataontsika mila gony zay mila goaroa mila tairina fokon'olona rehetra satria raha izao no mitoy ho vaky le rano boizin'ny rano zany avao ambany no boizin'ny rano hiakatra misy nisitsika avy any ambany le biso tany zany le rano zay zatra nitranga alina voafehany moa zany izy isaorana fokon'olona isaorana an'Andriamanitra zay ankoatra ny asa vonjomaika ny arahany fokon'olona sy ny commune injery ny zava-misy ary nandrindra ny asa teny an-toerana androany ny solotena-mpanjakana izay notarian'ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny fananantany ministra ny fambolena sy ny fiompiana ary eo tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny atsaraina amin'ny foto-drafitr'asa tsy hiverena ny tranga toy izao hoy ny fanazavana ho averina le bus teo satria nisy bus teo taloha vaky dia tsy le bus no averina fa dalocadre dia mba tonga dia iny mampiditra an'le rano tsy mamaky azy tsony dia ary
arovana protégena amina arrosement ny ilany anankiroa dia ho jerenao tsy izay daholo le point rehetra ireo dia rehefa vita ny devis-ny ekipa ny ireo ekipan'ireo GR ireo a dia iarahanay midinika indray miaraka amin'ny monsieur le ministre ireo izay voatonoko teo a hoe ahoana ny anaovana mise en œuvre an'izay asa izay mba tsy amin'ny herintaontsika dia hiverina indray hoe miandro indray fa vakinay le pointaty. Ankoatra ny tany mpambolena ny hektarany maro izay tondrahan'ny barazy ao ampirika mivantana, tokantrano maro indrindra ny eny amin'ny fokotany Ambohitrimanjaka no traboana avy hatrany raha toka miverina loza toy izao. Raha sanaty vaky zany ny fahavoazana tsy maintsy ny anjady tamin'ny vahoaka Ambohitrimanjaka dia hoe ny roa apatelo ny fokotany Ambohitrimanjaka zany a dia tratrany hoe traboina ray zay. Ny zato isan-jato ny tambarina Ambohitrimanjaka 2100 hektara zany a difitry ny rano a tsy nahatenana vokatra na 1 kilomètre roa zay. Fahatelo a ny fahavoazana ara-tsosialy fivelomana vahoaka Ambohitrimanjaka zany a le roa apatelony eo a dia tsitsy ninaza toko rahantsika mahalala nefa zavatra misy a hitanitary sy ny fanjakana raha ny fahasiarana-bahoaka. Tafiditra anatin'ny komuna Marefo mandritra ny fotoam-pahavaratra ny eny Ambohitrimanjaka. Ankoatra ny toerany afovoany ny renirano Ikopa sy Saony izay efa mihoatra ny 2 metatra sy 80. Mahery ny rika mivarina ny antoerana indrindra ho an'ny faritra ambany sy ny manamorona ny renirano ka anaovana be ny tanàna antso hatrany mponina avoakasika. Mivadika ho filazana loza manambana mavo ny maraina teo ny amin'ny renirano Sisony ho ny Apipa. Efa nisy fianana ihany koa ny rano amin'ny faritra maro eto Antananarivo raha ny fanazavana hatrany Alarana Efson. Loza manambana mavo ny filazana amin'ireo komuna 17 manodidina ny renirano Sisony araka ny tatitra avy ao anivon'ny Apipa ny maraina teo. Efa nahitana fianana ny rano saingy mbola tokony hitarina hatrany ireo mponina amin'ny manodidina. Izany hoe mbola voatazona ireo komuna 17 voalaza omaly fa nisy fidinana zany teo amin'ny renirano Sisony. Raha jerentsika izao ny renirano Sisony tamin'ny amin'ny matrefin'ny Andramasina dia nisy fidinana teo amin'ny 8,770. Nandritra an'izay 12 ora lasa izay dia mety mbola hitantsika fidinana io rehefa amin'ny 12 ora manaraka. Misy ihany koa ny fidinana tamin'ny martrefiny Sisony martrefina Pitatafika izany hoe nidina teo amin'ny 8,770 metatra izy izao dia mbola ahitana fidinana ihany. Raha ny hita eny amin'ny martrefiny Anozato niakatra ny renirano Ikopa. Ny Ikopa kosa raha ohatra tsy diantsika kely vetivety dia nahitana fiakarana kely ny tamin'ny martrefiny Anozato. Izany hoe nisy fiakarana teo amin'ny 8,720. Amin'izao tsika miteny izao zany izy eo amin'ny 2 metatra 2 eo ny renirano Ikopa martrefiny Anozato. Ho an'ny martrefiny Bevomanga indray misy fiakarana koa teo amin'ny 8,20 eo. Ny rehefa fifanairana manambana loza mavo an'ny Bevomanga dia eo amin'ny 4 metatra eo. Fa izao zany izy izao amintsika miteny izao dia 3 metatra 220. Anozato indray dia eo amin'ny 3 metatra eo. Izany hoe raha ny avy ny Ikopa zany izao amin'ny martrefiny Anozato dia 2 metatra. Ilay lazaiko teo fa raha ohatra ka mahatratra ny 3 metatra rehefa fanairana io izy dia mivadika mavo. Efa mihodina tsy mijanona avokoa ireo milina mamoaka rano eto amin'ny Leman-Antananarivo raha ny fanazavany ny tompon'andraikitra. Ho an'ireo faritra ivo mbola ambany ny rano ary tsy mbola afaka hipetrahana ireo trano. Ao ireo misafidy ny anamboatra ny toerana misy azy ireo tsirairay avy amin'ny fanasiana tohana tsy hidiran'ny rano any an-tranon'izy ireo. Ny fahatsetseman'ny lakan-drano izy ireo no antony mahatonga ny rano miakatra. Rano aty aminay tamin'ny alina tena difitry ny rano tato anaty trano tato. Karomiral 40 io difitry ny rano tao alina. Fomba nanana vetivety alina izy dia niena zany tamin'ny maraina. Dia izay reo nanaovana fanamboarana kely eto mba hiarovana an'ilay rano tsy bosehany be. Ataonay zany tanareo ilay iny lalana iny zany dia ity rano ity rehefa avy ilay orana ohatran'ny tamaly iny dia miverina aty daholo izy dia asianay barazy kely eto zany mba hiarovana an'ilay rano tsy aty indray dia mba mivarina maka izy amin'izay.
tsy maintsy mitapahana ihany koa ny herinaratra any amin'ireo faritra izay tafiditry ny rano ny trano ialana amin'ny loza. Amin'ilay coup de circuit zany dia jiro tsy maintsy nitapahana koa ny compteur zany izy tonga dia nitapahana compteur aloha so tsy fantatra sao dia mampidi-doza ndray raha izy efa misy olona mipetraka ao mantsy olona any ambany hoe manino alefa any amin'ny zareo le rano nefa normal tokony midina any le rano dia mahazo an'iny andavamamba iny dia izay dia mbola misy hoe afantatra zareo mihitsy le izy dia nisy olona tokony hoe anadio le izy tamin'ny maly dia efa nisy olona tonga tao hoe anadio le kanala anala tsikafokafona mba andehanana le rano makany dia tsy fantatra izay tsy nifanarahan'le olona tao le fokony olona tao dia nijanona indray dia izay lasa be dia be le traboina amin'izao. Miankina amin'ny sarotsakorana ny fiovan'ny toedrarah hoy ireo tompon'andraikitra tokony ho mailo hatrany ny rehetra ary tokony hitandrina hatrany koa amin'ny fiakaran'ny rano sy ny fiotsahan'ny tany. Andrasana ihany koa ankilany ny hitatitra amin'ny mety fiovan'ny tarehimarika. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika meloha ny dirantsika amin'ny tapany faharoa amin'ny vaovao rehefa avy ary. Mbola mitohy ny ezaka izay mbola vonina ampiakatra avo ny voninahitra Madagasikara amin'ny lafiny kolontsaina sy ny mozika magnera izao tontolo izao. Vers quoi 030. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isanandro. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez-nous. Isanandro. Vereto amin'ny fampahalalam-baovao isika tontolon'ny fampianarana no manomboantsika izao tapany faharoan'ny vaovao hoe izao dia namoaka fampahafantarana ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa miato ny fampianarana hatramin'ny faraiky amby roapolo ny volana janoary izao amin'ireo sekoly anatin'ny faritra merina sy faritra mavo manerana ny anosy manana nivony kosa ireo sekoly tsy miankina ambina raha velo orson. Taorina ny fampafantarana navoaka amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa miato avokoa ny fampianarana hatramin'ny araiky amby roapolo janoary 2020 sy 2021 amin'ireo sekoly anatin'ny faritra mena sy faritra mavo manerana ny anosy. Misy amin'ireo sekoly ny efa nanaraka izay toromarika izay raha ny fantatra. Nanamafy ny avy anivon'ny fikambanan'ny sekoly tsy miankina fa tokony hisy ny komity mpanaramaso eny anivon'ny sekoly mba hijery ny tsy fetezana eny amin'ireny sekoly sy efitrano fampianarana mba hiatrehana ny loza voajanahary. Ny komity mpanaramaso io dia mipetraka tsara hoe tsy miara-pahasalamana fotsiny ihany no tokony ho ataony fa na ny resaka voina ara-voajanahary ary. Ny sekoly zany dia ilay voamera ao amin'ilay sekoly ary rapiny ny voamera ny vokotany no afaka milaza hoe alolohantsika hijanona satria tapaka ny tetezana makaty amintsika atahorana ny tany mihitsaka ty amintsika dia zay le izy teny sekoly tsirairay tompona ndraikitra amin'ny
fampandehanana ny fanabeazana ao anatiny. Raha resaka zao ny voina voajanahary dia misy zavatra tokony atao hoe isy ny fiomanana fikolokoloana tokony jery zany io voamira io hoe manahoana ny tafitrano, manahoana ny rindrina, manahoana ny tokotany ilalaovana sisa dia eo ihany koa zany mahita hoe raha zao toetrandro zao dia oka mba tsisy récréation, tsisy fakan-drivotra fa amin'ny toerana malalaka no anaovana ny fakan-drivotra. Nambaran'ity mpitondra tenin'ny sekoly tsy miankina ity fa tokony handray fepetra ireo tompona andraikitry ny sekoly eny anivony faritra Iva voakasika izay ary tokony hisy ny fanaramaso akaiky. Eny Tanimbarika io dia misy le tetezakazo natao. Lay farihy mihitsy zany no tsy hitantsony. Dia raha ireny zany raha tenenitsika hoe raha zaza mihoatra ny classe de CM, CM2 dia mety afaka hitsoboka kely ihany fa rakizy T2 sy T3 tonga angamba dia mitsoboka ozy izy mihira. Dia ireny zany mba hajanona kosa aloha fampiatonana le izy. Eo zany le izy hoe eto kosa aloha raha ohatra vitsy le ankizy tratran'izay ndroso ihany ny fampianarana fa raha ohatra ny hoe atsasa manila kosa dia aloha mba hiato kely le izy. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny Bureau nasionaly mitantana ny tandindondoza sy ny aloza na ny BNGRC mbola hitohy hatrany ny firotsaky ny orana eto Madagasikara ary misy ireo faritra mena sy mavo nataony fampiatoana mba ho fitandrovana sy fiarovana ireo ankizy mpianatra amin'ireo faritra voakasika izany. Lafa mavaoafa kosa indray dia voatery amin'ny jinjavary alohan'ny fotoana ny tantsapam-boly anatin'ilay magabe tsy mitatatra anaratsy ny avokatra ny orambe izay mahadobodrano foan'ny akamaroany tambary raha ny fanadidina natao Yves Richard. Manomboka eny Ambodiady, Ambodomita, Andranomena sy ny manodidina miandamy ambavy ny tantsapam-boly anatin'ilay magabe tsy mitatatra amin'ny roso amin'ny fijinjana ny vary. Tahoatry ny orambe izay efa mahadobodrano ny akamaroany ny tambary eny an-toerana no antony. Tranga izay anamafy ny faratsian'ny vokatra ankoatra ny haitany namelona nandritra ny fotoan'ny mpamboleny. Tsy maintsy alaina aloha le izy zany satria vonjena ao anatin'le rano na dia ataoko hoe atsasany ihany ara ny azo fa izy aloha amin'izao dia tena tsy normal ny azo e. Tsy tena hoe tonga dia aro hoe azo daholo fa ny atsasany zany amin'izao no tena azonay satria tony izao mbola manta mihitsy. Tony izao tena mbola manta mihitsy dia zao izy zany izao mahavery sasakazy efa tsy maintsy alaina aloha na dia amiarenana ny lany ihany ary. Tamin'izy tsara zao ny rano sy ny anina 5.0 goulosa zay ketsany efatra izay dia zao izy nefa zao eo amin'ny 10 angambany io sisa raha izy akotry. Tsy maintsy afanganina araka izany ny asa hoy ny tantsaha anavotana ny vary tsy ho safotry ny rano. Ankoatra ny fiantsoana ny havana sy manodidina hanatanteraka ny valitanana. Vatan-dehilahy maro no nokaramaina nampy amin'ny fijinjana. Asa izay tsy maintsy nandoavana R1,000 isandahany noho ny fahasarotany asa mandritra ny fotoam-pahavaratra toy izao. R1,000 mahery ny karama amin'izao. Arivo sy R1,000 zao ny karaman'ny olona satria misy ny tiranty dia zakan'ny olona nisy. Rehefa ny vokatra tsy dia makaisy. Ny karama miakatra azonao satria raha miakatra tiranty dia miakatra ny karama. Satria mandifitra ny olona dia tsy maharitra ny olona ao anatin'ny rano fa adiny iray adiny lora ela dia efa mangatsika dia miakatra. Tamin'ny fito izay zao ny teto dia zao mbola hitanareo zao ifavaka izay ohatr'izao raha ohatra hoe tsisy rano ambanimbany eo ihany zany ny rano amindrariny eo fa raha nareo eny mivadiny ke atao ampitan'ny kompazy ato atraty ny rano ao. Manahirana ny tantsaha avokoa araka izany ny asa rehetra. Sarotra mively varomando sy manta toy izao saingy tsy maintsy atao hialana ny fandaniana be. Eo ihany koa ny fitaomana ny vary izay tsy maintsy nanaovana fikafika madinidinika anafanganana ny asa. Raha tamin'ny mbola maina indray izy dia mora ampiakarina kely tsy dia manahirana ohatr'izao. Golaka zao ty dia fotsiny hitaritana azy. Mando rano be dia lasa mavesatra. Fa zao izy mora atao kokoa satria hitaritana fotsiny dia mamindra. Araka ny hitantsika tao anatin'ny lohateny Vaovao teo dia tsy zarizary ary lavitra ny fenitra iraisam-pirenena ny fiarovana ny arsivam-pirenena eny Tsaralalàna ao Nepay sy ny mpandinika tantara toerana saripady mitahiry ny arena sy ny tantaran'i Madagasikara izany io na saina.
taratasy ny fanakalozan'ny mpanjaka tamin'ireo masovo vahiny sy ireo mpitondra tany ivelany tamin'izany fotoana. Ny fifandraisan'ireo mpanjaka tamin'ny mpiara-miasa taminy, ireo antota taratasy ny fanakalozana ny aloha sy nandritra ny fanjanahantany ary nitota amin'ireo repoblika nifanesy. Ireo sarina mpanjaka sy tompon'andraikitra malagasy sy vahiny nifandimby teto amintsika sy ireo nitsidika ny Madagasikara. Ampahany ihany ireo amin'ny taratasy sy loharanon-kevitra momba ny tantaran'i Madagasikara nanomboka ny taonjato faha 720 nanodidina ny taona 790 hatramin'izao voarakitra sy voatahiry ao amin'ny foibeny ny arsivam-pirenena eny Tsaralalàna izay ombany fehiny ny fiadidiana ny primature. Ireo antanatohatra no diavin'ny tantara, antota taratasy sy antota-kevitra anjato taonany maro momba ny Madagasikara ary original fa tsy dika mitovy nefa tsy mifanaraka amin'izay arenao aminy izay mametraka azy ho saripady ny fiarovana sy ny fikajiana hoy ny mpahay tantara. Ny arsiva rehetrarehetra eran-tany dia efa misy fepetra, misy zavatra norma arahana, misy fenitra arahana. Ary raha izay fenitra iraisam-pirenena momba ny arsiva zay ny vakoka zany dia tena mbola lavitra aloha angamba isika mifijeriko azy. Za tsy hiteny hoe akilabao fa mety izay ihany angamba ny tenenana azy mikasika ny politika, mikasika ny resaka arsiva eto Madagasikara. Voalohany aloha raha mijery tsika eo amin'ny enti-manana moyen mihitsy zany somary manahirana kely ihany satria ao Tsaralalàna no misy ny arsivam-pirenena. Matetika izy io amin'izao andro zao moa somary manorana, misy fotoana izy io traboana miakatra ny rano eo ary nefa harem-pirenena ny eo anatiny ao. Fa nisy fotoana taloha angamba ataontsika hoe taloha ny resahana fa ireo mpiasa-mpanjakana izay no ny antony maro somary hoe aisaka izy satria mety hoe nanao zavatra tsy nety izy tany amin'ny asany no alefa mikarakara ny arsiva na eo amin'ny ao anaty ministera zany na aty amin'ny arsivam-pirenena. Ary na ao amin'ny arsivam-pirenena dia mbola mahita hoe be dia be ny olona tsy mahafantatra, olona tsy tena mahafantatra tsara ny atao hoe arsiva no miasa ao. Zavatra anankiray teneniko anareo hoe teny Tsaralalàna misy mpivarotra mofo gasy teny resaka momba amin'ny fampidiran-drano tany amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Madagasikara izay misy ny soniany ny filotsiranana hitako namonosana mofo teny Tsaralalàna. Original io ary tena soni manuscrit, tena hoe manuscrit le izy. Midika zany fa misy olona mamoaka reny arsiva reny. Arina sy sokajiana ho isan'ny sarobidy eto amin'ny firenena ny ao amin'ny foibeny arsivam-pirenena ary goavana ny adirin'ny fahabangana ara-tantara raha misy ny loza mitranga. Ka amin'ny mahasarobidy anazy zay dia tena lehibe ny fiarovana zany. Za zany mahita hoe tsara raha misy fanatsarana ny fomba fitehirizantsika nireo fananantsika ireo. Ohatran'ny manao diantana zany io diantana zany hoe mandroso fa na dia zany mijery ny anaoriana ihany ahafahantsika zany manana repère zany tamin'ny zavatra taloha. Tena ilana fiarovana zany le izy mba tsy ho simba zany le arenantsika, mba tsy ho very satria raha sanatr'izany io ka very dia tena misy fahalalana toko tsy firohana tena hoe tena voafafa, tena hoe misy tantaran'i Madagasikara voafafa, misy any maha izy azy any Madagasikara izay lazaina hoe identité very zany. Raha sanatria potika ireo zavatra eny fa na dia taratasy anankiray ary na dia taratasy anankiray fotsiny ary no very tsy hita may sanatry ny resaka dia tena hoe fahavoazana lehibe ho an'ny firenentsika zany zay rehetra ka zay ny tena ilana fiarovana sy ataoko hoe fomba fiteny moa zany hoe politika entina manatsara sy entina mampivoatra zany fomba fitantanana ny arsiva ao. Fa raha ohatra koa tsika nefa angataka avereny ny arsivanay nefa tsika mbola tsy manana an'le fepetra sy le toerana mahazaka an'izay satria raha ny arsivantsika hoe efa feno efa hitako hoe tena hoe efa fenony ao. Fa raha hoe hanafatra an'izay tsika dia tsy maintsy manangana tena hoe toerana vaovao, toeram-pitehirizana vaovao dia manaraka amin'ny fenitra rehetrarehetra zany raha tsy zany ho simba fotsiny izy raha farantsika ty amintsika ty. Raha ny zavatra hita teny an-toerana ny maraina teo, tsy misy mpitandro ny filaminana manara-maso ny miditra sy mivoaka ao amin'ity foibe ny arsivam-pirenena eny Tsaralalàna ity. Tsy hita taratra ety ivelany ny mahatoerana sarobidy sy saripady azy, osa ny trano ary tsy fanalavitra amin'izay ihany koa ny fitaovana ao anatiny sy ny fomba fiarovana ireo antota-kevitra sy antota-taratasy izay nananantsika tao anatiny ny anjato taonany maro. Mampametra-panontaniana ny fomba fiarovana ireo antota-taratasy raha toa ka misy ny fahamaizana.
Firetana bro-mpanjakana izay efa nitranga teto amintsika raha tsy ilaza fa tsy ny teo anivo ny ONE Antaninarenina farantio. Raha ny antota-kevitra maro amin'ity arsivam-pirenena ity, manahoana ny aro afo amin'izany toerana izany oharina amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Fanontaniana izay niandrasam-baliny tamin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny foiben'ny arsivam-pirenena, saingy 3 volana izao tsy mbola nandray ny mpanao gazety teto amin'ny Kolo TV FM izy ireo. Toerana izay ilaina ny ampahafantarana ny maro ny mahazava-dehibe ny fananantsika ny arsivam-pirenena ary antenaina ny fahafahan'ny mpanao gazety manao izay fanadihadiana izay ao an-toerana. Mahakasika ny fambolekazo kosa indray dia velara-tany 570 hektara no nanamboana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolekazo tany Manoro tamin'ity androany ity fambolekazo izay tokony natrihan'ny foloha saingy tsy tonga tany an-toerana izy noho ny fiakaran-drano sy ny afavoazan'izany teto Antananarivo. Gato Andriatsilavo. Nizara roa mazava tsara ny fambolekazo amin'ny velara-tany 570 hektara izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy teto Manoro androany. Ny 520 hektara nambolena ireo hazo mifanaraka amin'ny toetrandro sy ny toetany, niarahana tamin'ny ministera tompon'andraikitra sy ireo rehetra tonga nanoana ny hetsika androany. Ny 50 hektara ambiny nambolena tamin'ny alalan'ny drone. Zava-dehibe ahafahana mamerina ny Madagasikara ho nosy maitso ny fambolekazo araky ny loha hevitra nosafidiana tamin'ity taona ity. Ny fanentanana antsika rehetra tsy avahany, ny sehatra rehetra na ara-panjakana ny amin'ny sehatra tsy miankina na amintsika fikambanana rehetra izay tonga eto sy manatrika etaona ary manerana ny nosy, ny mahazava-dehibe ny fambolekazo toy ny andro toy ny anio fa tsy mijanona fotsiny amin'izany fambolekazo amin'ny andro iray toazato izany fa ho ataontsika fomba fiaina mihitsy. Noraisina ny loha hevitra hoe fambolekazo fanarenana ny loharano antoko ny fiveloman'ny mponina noho ny fahatsapana fa ny aintsika malagasy mihitsy ny ankehitriny no miankina tanteraka amin'izany fanarenana ny ara-tontolo iainana izany. Manentana ihany koa mba tsy ho androany fotsiny ihany no ambolentsika eto Manoro izany zanakazo sy famafazana ny voa izany fa ho ataontsika mandavataona ny fikolokoloana ny ady amin'ny ambana rehetra ara-tontolo iainana ary indrindrindrindra ny ady amin'ny afo izay fantatsika fa anisan'ny fahavalo-pirenena voalohany eto amin'ny nositsika. Fitsinjovana sy fanomanana ho avy mamiratra ho an'ny taranaka mampara ny fambolekazo sy ny fiarovana ny tontolo iainana, hoy ny eo anivon'ny ministera ny fanazariana ny tany sy ny fananantany izay nosoloin'ny fitaleavam-paritry ny fananantany ny faritra Ansinanana. Ny toerana izay novolena moa dia mahatratra eo amin'ny 570 hektara eo dia samy nanany anjara ndraikitra moa izay dia tatia amin'ny toerana somary avarabaratra kely ny toerana no misy ny toerana misy ny fambolena anjaranay. Dia manentana ny rehetra izahay volena izy io mba kolokoloana ary tokony arovana izany toerana izany satria zava-dehibe araky ny veloran'ny filoham-pirenena fahandiny fafolo. Zava-dehibe amin'ny fambolekazo tahaka izao ny fikojakojana sy ny fanaraha-maso. Zava-poana ny ezaka sy ny fikarakarana tahaka izao raha tsy misy ary entitra ny fanaraha-maso hoy ny eo anivon'ny zandary. Ny zandary izay anatevina ny fambolekazo manerana ny nosy ao arian'ny fandraisana toromarika. Zava-dehibe dia ny manohy ny fanaraha-maso an'ireo zavatra izay nambolena ary mazava tsara ny fizarana ny sektora teto. Izy ity moa izany dia anaty farim-piadidin'ny kompania ny gendarmerie Vatomandry, misy ny brigady Manoro dia efa nomena baiko ireo zandary ireo izany anara-maso an'ity zavatra natao androany ity. Tokony hiatrika izao fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolekazo izao ny filohan'ny Repoblika Madagasikara, saingy tsy afaka tampoka noho ny fiakaran'ny rano sy ny voka-dratsy nateraka izany teto Antananarivo sy ny manodidina. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia manoloana ny lozam-pifamoivoizana mateti-pitranga amin'ny alalam-pirenena nanambara ny avy eo anivon'ny ministera ny fitaterana fa hiatra avy hatrany ny saza ho an'ireo izay niavian'ny loza isan'izany ny fisintomana ny lisansa sy ny fahasahoan-dalan'ny mpamily. Michel Arnardo. Sokajy 3 mazava tsara ny olona hiaran'ny sazy rehefa misy ny lozam-pifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena. Manoloana ny fisian'ny lozam-pifamoivoizana saika isan-kerinandro, nanamafy ny avy eo anivon'ny ministera ny fitaterana fa hiatra avy hatrany ny sazy. Anatin'ireny sazy ireny izany ohatra dia ny fisintomana ny fahazahoana mamily ho an'ny mpamily izany
ny commission de retrait ana permis moa zany no tena mampiatra an'izay amin'ny fotoana voafetra na tsia fa kosa zany maro zany ny tonga dia sotomina tsy mahazo ny angatany zany dia tsy mahazo mitondra fiara fitateram-bahoaka intsony ny chauffeur izay mamono olona zany anatina trangana lozam-pifamoivoizana. Ho an'ny tompona fiara dia ny lisansiny no voasotona ao anatin'ny fotoana voafetra mandeha hatramin'ny 15 jours ka hatrany amin'ny 3 volana zany na voasitona tanteraka arakaraky ny dégâts zany na mety fahavoazana ao anatin'izay loza zay. Eo amin'ny coopérative kosa dia ny mety fampitsaharana mandritra ny fotoana koa voafetra na tsy voafetra an'ireo resaka fanavaozana ny taratasy zany na ny licence d'exploitation na ny autorisation spéciale zany raha ohatra ka andeha any mizotra hafa izy. Ankoatr'izay raha ny fanadihadiana natao mila mameno ny fiche de déclaration d'accident 720 ora farafahatarany aorian'ny nitrangan'ny lozam-pifamoivoizina ny mpamily sy ny sampanasa pitaterana voakasika. Mitarika fampiatoana ny taratasy ara-panjakana ho an'ny sampanasa fitaterana mandritry ny fotoana tsy voafetra ny tsy fanatanterahana izany. Tokony isy ny fandraisana ndraiky sy ny mpamily sy ny tompon'ny fiara mba tsy hahaverimaina ny fampiofanana nomena azy ireo raha ny fanazavana. Hitantsika teo 1035 no niformena tany Ambatondrazaka tao aorianan'ny loza nataon'ny compiama tany amin'ny volana novambra tany dia fantatsika fa vao andro vitsivitsy zay dia efa namerina indray zany misy coopérative hafa indray nanao trangana voina tany izay nahafaty olona telo kofia mahitatsika ireny dia mila fahatserovatena sy fahatongavan-tsaina ho anareo mpamily zany voalohany indrindra satria nataony formation zany na inona Tuléar nisy tany Tuléar nisy 300 tany Fianaratsoa nisy eo amin'ny 700 teo 936 tany Ambatondrazaka nisy 1035 nefa hitatsika izao fa miverina sahady zao ho an'ny Ambatondrazaka ny trangana lozam-pifamoivoizana na dia nisy raha izay resaka fanofanana izay dikan'izany dia tena fandraisana ndraikitsika fahatongavan-tsaina antsika mpamily mihitsy no takiana. Etsy ankilany amin'ny ankapobeny tsy tokony isy fiantraikany amin'ny mpanjifa ny fanasaziana ny kooperativa iray raha ny fanazavana trany vitsy ny zotra tsy manana afa-tsy kooperativa iray. Resaka fifamoivoizana izay hatrany dia fanesorana ireo fako sy ranontany tsy hita amin'ny échafaudage ateo amin'ny tunnel Ambanidia no antony natapaka ny lalana 30 minitra ny atoandro teo. Hoy ny tompona ndraikitra eo anivon'ny commune tsy misy ahina ihany koa ity fototra ity raha ny fanazavana eo nasaina. Nodiovina ny échafaudage teo amin'ny tunnel Ambanidia nanomboka tamin'ny 2 ora sasany atoandro teo antony nahatonga ny fahatapahan'ny lalana. Nisy tokoa ny fiatoana eo amin'ny antsasakadiny teo nanomboka tamin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 2 sasany teo amin'ny tunnel Ambanidia. Ny antony dia nohon'le rotsakorana izay nisesy tato ato dia nisy an'ilay échafaudage le eo amin'ny tunnel io izay angonan'ny tany rihatra avy anetin'ny rano avy any ka raha toa ka miangona ao io dia mety handratra ny mpandalo amin'ny fotoana akana azy nefany dia tsy maintsy hisy any keo karazana potipotibatsy ny potipotika-kazo ka mety hanimba ny fiarakodia na ihany keo mety ho latsaka amin'ireo mpandalo ka hiteraka faharatrano dia tsy maintsy zany isika nandray an'izay fiperizay ahafahana miaro n'ireo mpivezivezy nefa ihany koa mampandroso ny asa mba hiarovana ny daholobe amin'ny. Misy ihany koa ny fanaramaso ataon'ireo tompona ndraikitra amin'ireo tunnel roa amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Ny fanadiovana iny raha tsika nahafantatry ny fijerevana ny tunnel efa misy ireo fitaliavana raha teknika isan-karazany mijery fotony amin'iny. Hatreto aloha zany isika dia mbola tsy nahazo filazana hoe mety atahorana na tsy fa matoa zany ireo fitaliavana rehetrarehetra sao zany nanome lalana ny fivezivezena dia misokatra ao an'ny besiny maro ny filazana fa tsy misy zavatra tokony atahorana na fiotsahana amin'ny tunnel Ambanidia. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nitondra ny fomba fijerana momba ny Europe
ny filoha frantsay tamin'ity androany ity teboka maro no navotrana ao anatin'izany ka isan'izany ny karama ambany indrindra ny fiovaovan'ny toetry ny andro sy ny maro hafa fanadina. Tamin'ny 12 sasany maraina, oran'ny Frantsa no nandray fitenenana teo anoloan'ny solombavambahoaka Eoropeana ny filoha Frantsay Emmanuel Macron. Teboka maro no navotra nandritra izay. Isan'izany ny lafin'ny karama farany ambany izay nambarany fa hojerena manokana mba ahafahana misitina ny karaman'i Eropa ho ambony kokoa. Ankoatra izay ny fametrahana ny fitoviana ny karaman'ny lehilahy sy ny vehivavy izay manana asa na fahaizana mitovy. Eo koa ny fepetra ho raisina manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro. Isan'izany ny mikasika ny taxe carbone. Nitondra ny fomba fijery ny mikasika ireo laharam-pahaminana ho an'ny vondrona Eoropeana ihany koa ny tenany. Ny votra nandritra ny ady hevitra nandraisan'ireo solombavambahoaka anjara ny tokony hompanana betsaka amin'ny fanarenana ny toe-karena noho ny krizy nateraky ny Covid-19. Na izany eo anivon'ny vondrona Eoropeana manokana na ny vondrona Eoropeana sy ireo firenena hafa mifandray amin'izay. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ty ankasitrahana nanaraka izany mandrosoa sy nadorto. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.